vavy aho anao zay manaraka ny fiarovam-pirenena indray amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fandaharana zay mahakasika ny fandriampahalemana eto amin'ny televiziona malagasy. Araka ny ahitantsika zao dia aty amin'ny Varinivato no misy anay amin'izao fotoana izao amin'ny toerana zay fanaovany corps de protection civile na ny CPC fanazarantena izy ireo zay mamonjy ny olona trabona, ny olona izay sendra tradoza zay mila famonjena rehetra zay mazava ho azy fa ivelatra ao anatin'izay no fandarantsika koatr'izay dia hoarantsika kosa ao anatin'ny etapany faharoa ny patrouille izay tanterahany tafika amin'ny Malagasy na io amin'ny alina na io amin'ny atoandro. Mialohan'ny resantsika ny famonjena sy ny fanampiana ireo mpiarabelona ataon'ny corps de protection civile ty fantaro fa manana anjara andraikitra lehibe ny tafika malagasy amin'ny mampiaro ny vahoaka azy manoloana ny valana retina coronavirus. Fepetra no raisy ny mpitondra fanjakana ny fiarovana ny sistany ny Madagasikara zay vavahady voalohany faneraseratsika amin'ny any ivelany. Ny tompon'andraikitra amin'ny kasika dia atao eo amin'ny organisation mondiale de la santé sy ny UNICEF dia efa nametraka fanambarana mazava fa tsy misy coronavirus eto Madagasikara. Efa misy kosa ireo fepetra maro samihafa efa noraisy ny fitondram-panjakana amin'ireo toerana fidirana eto amin'izitsika toy ny toeram-piantsonana fiaramanidina zany na koa toeram-piantsonana ireo sambo avy any ivelany efa misy ireo fitaovana sy intrant filazana azy zay napetraky ny fitondram-panjakana amin'ireny toerana maro samihafa reny ka mino azy manantena fa efa mifantatra ny andraikitra tokony raisiny daholo ny tompony andraikitra rehetrarehetra ny vahoaka raha atao koa dia entanina amin'ny fadiovana fanasan-tanana fisotroana rano zany rehetrarehetra zany dia mila ampahafantarina lalina ihany koa mba matotra kokoa tsika miatrika sanatria ny fiatrehan'ny fipariahana zany aretina zany amin'ny toerana mety manodidina atsika. Nomena fitaovana avokoa ireo serana mpiaramanidina sy ny serana-tsambony Madagasikara mba fiomanana amin'ny coronavirus io. Fanafody amin'ny baoritra sy ireo kojakoja ilaina andraisana ny marary avy amin'ny organisation mondiale de la santé na ny OMS izay no nomena. Ny sampandrara misana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika sy ny tafika malagasy no niara-ny sala tamin'ny fanaterana andreo. Ny fiaramanidina ny tafika malagasy toy ny angidiby sy ny kaza no nampiasaina ny tety ireo serana mpiaramanidina. Teny avy aminay angamba dia ny fisaorana fitondram-panjakana voabe mitondra an'ireo fitaovana reto. Ho anay manokana dia amin'ny faritra Atsinanana izay atao hoe anisan'ny vavahady idirana eto Madagasikara ihany dia efa nisy ny fiomanana izay efa natao, efa nisy ny fivoriana niarahana nananganana an'ilay komite mbola vao omaly ka tao anatin'izay nandinidiniana izay fepetra rehetra tokony ho raisina raha sanatria ka tena tonga tokoa ny virus izay atahorantsika efa nivelany zany ka efa nisy ny fepetra maro isan-karazany raisinay tao anatin'izay fivoriana izay ka ataoko angamba fa tonga ara-potoana tokoa reto fitaovana reto. Tsy mijanona fotsiny tamin'ny fampitaovana ireo serana mpiaramanidina ny fandraisana andraikitra ho an'ny tafika malagasy manoloana ny coronavirus fa manara-maso ankaiky ny fivoarany indrindra fa ny fiparitahany valana retina io mba ho fiarovana amin'ny malagasy.
Efa miresaka izay fandraisana andraikitra izay ihany isika, ankoatra ny famolavolana teny anivon'ny sekoly toy ny semipi akmil dia tsy maintsy manamafy hatrany izany fandraisana andraikitra izany ireo manamboninahitra aorianany fiofanana. Rehefa mivoaka ny akmil izy ireo dia manatevina ny traikefany amin'ny alalan'ny CQOS, cours de qualification des officiers subalternes, raha cours de perfectionnement kosa na CPOS ho an'ireo commandant de compagnie. Tsy maintsy andalovan'ireo manambonahitra mivoaka avy amin'ny akademia miaramila, manao asa fiofanana, fampiarana ny zavatra teny miasa any amin'ny régimenta iasany Atsoatsy. Eo koa reo efa niasa tany amin'ny régimenta izay miverinato maka traikefa satria etretina ibaiko ny olafy any amin'ny régimenta misy azy tsiraray avy koa Atsoatsy. Nisy enimpolo ireo manamboninahitra piofana tamin'ity andiany ity. Anisany toerana nandalovan'izy ireo ny teo anivon'ny CFUM, any gendarme ry pirenena Ivato sy ny teto anivon'ny corps de protection civile na vondrona vonjovony, ka ny fomba famonjena sy fiatriana ny trangandoza no nampianarina azy ireo. Isaka ny taranja ianarany dia manana fitaovana natokana ho amin'izany izay efa nasoantsika teo ireny. Tsaroa fa isaka ny misy fanavotana ain'olona dia ny 10 minitra orina trangano voina ny tena amindrena ny ain'olona faran'izay aingana, mora ny andraisany manapaiza manokana azy avy eo rehefa tena tonga mahay ny liraraha mba tsy isiany olona amin'ny fanavotana ny ain'olona. Ny manamboninahitra piofana rehetra hitantsika nandray anjara tamin'ireny tondradrano sy fanavotana ain'olona sy mifanana ny tany amin'ireny faritra maro tamin'ireny volana janoary nisy toetrandro ratsy eto amintsika. Dia anisan'ireo manamboninahitra piofana tato amin'ny sekoly no nandray anjara tamin'izy ireny, ary hitantsika ny traikefa nanan'izy ireo mandra-pahatonga ny manareo tokony andraikitra manapaiza manokana tamin'ny vonjovoiny. Nisy vokatsoa zany ireo zavatra natao zao, ary hitantsika fa Madagasikara dia anisan'ireo tany telo, firenena telo zay marefo eo amin'ny lafin'ny toetrandro aorinan'ny Philippines sy Bangladesh. Ary no tsika tany marefo amin'ny lafin'ny toetrandro ray dia tokony ahay anty fahaizana mamonjy voina sy ampitraikefa ny miaramila rehetra. Tsy mijanona ho manamboninahitra ihany izy ity fa midina hatrany amin'ny miaramila faran'izay kely indrindra ao anatin'ny olafy izay hoentin'izy ireo Atsoatsy. Ary hitantsika fa tany amin'ny volana oktobra dia efa nanao famerenana sy fampianarana sady tany amin'ny lafy tsiraray nisy azy ny manamboninahitra rehetra tany amin'ireny olafy reny, ary nanampy bebe koa tamin'ny famonjena ny olafy vonjovoina izay efa miparitaka eranosy izay sahan'ny vonjovoina tetanarivo. Fandrindrana ny hetsi-bahoaka amin'ny fomba demokratika izay naseho tamin'ny alalan'ny fiaramanidina iray ny anjera, ka nisy tamin'ireo mpandeha latsaka tao anaty rano, nisy kosa tavela tao anatin'ny trano, ka rehefa nahazo antso ny vondrona vonjovony dia amonjy azy ireo, ary teo no sendra fanelingelena nataon'ireo mponina. Naseho tamin'ny endrika sarisary ihany izay hita amin'ny fiainana andavanandro, hitarafana amin'ny fahaiza-manao ny manamboninahitra tafika malagasy ny fotoana fohy na ny fanana azy teto anivon'ny CPC.
Nazahoana traika efa be dia be zao na amin'ny resaka hoe nautique, sauvetage, incendie na azy daholo zany zay traika efa zay. Raha sanatria misy ny trangan-doza ianao zao afaka hoe tonga dia mamonjy manao. Zay misy zay zany hoe anisany anaovana an'ity fiofanana ity hoe tonga dia efa vonona zany zay anatanteraka izay traika efa zay. Enimpolonareo ianao rery ny vehivavy na nahoana ny ainana azy zay efa safidiana manokana mihitsy ve ity tontolo ny tafika ity sa? Tena efa hoe safidy manokana mihitsy hoe anao zay tafika zay dia izy moa tsisy olana fa miara-miaina amin'ny hoe ny lehilahy rehetrarehetra eo ny miaramila rehetrarehetra dia tsisy olana mihitsy. Fa mahay rano tsara milomano sy ohatr'izany. Fa zay mihitsy zany na dia hoe any amin'ny CPO raha zay efa misy an'ilay hoe manao natation foana amin'ny progression. Efa afaka mandraindraikitra avy hatrany sy mampita ny fahalalana amin'ireo namany indrindra fa ireo miaramila ho feheziny ireto manamboninahitra ny ofana teto amin'ny CPC ireto. Démocratique zay hitantsika zao les méthodes solide zany nataon'izy zareo dia métage et déblaiement. Ny afara amin'ny fampiasana bomba mandasa-dranomasina zany rehefa ny insiste ilay olona hiditra. Remo zany ny hitan'izareo atao misy maratra horaisiny reto ekipa secouriste reto antana. Ini bagaimana sekurisme melihatana Andeo fataritsika misimisy kokoa ara ny corps de protection civile na ny CPC izay vondrona iray eo anivon'ny tafika malagasy natao hisana manokana ny famonjena indrindra ao anatiny vanim-potoana isy ny andro ratsy sy ny fotoam-pahavaratra. Amina resaka mission humanitaire izy zany dia mifandray akaiky miaraka amin'ny BNGRC dia no izy manana an'izay traika efa manoka an'izay dia misy ao zany no centre de formation ho an'ireo mpianatra miaramila na manamboninahitra izy na manamboninahitra lefitra indrindra moa zany fa hoe ny miaramila ny corps de protection civile dia miofana tsy maintsy mandalo amin'ny resaka fitaovana rehetrarehetra sy ny fomba fanao rehetrarehetra amin'ny asa-pamonjena eto amin'ny Edivato. Ny tafika malagasy moa zany dia efa manana ny directive manokana avy amin'ny commandement hoe tsy maintsy mamonjy ny olona naiza misy azy. Dia mainka moa zany fa misy ny corps de protection civile zay azo alefa etseroa manerana ny nosy. Dia manana didy ihany koa zany ny corps de protection civile amin'ny fampianarana miaramila rehetra tsy miaramila ihany fa na ny civile na mponina lina
te hianatra momba ny asa-pamonjena rehetra dia afaka ampianaran'ny code de protection civile daholo. Fitiavana mamonjy voina no mety hoe andehanan'ny miaramila makaty amin'ny vondrona vonjy-voina dia eo ihany koa moa zany mabaiko azy dia miaramila tsy maintsy manatanteraka satria baiko le izy mianatra mamonjy aina sy voina daholo ny miaramila dia mandeha par vague izy makaty amin'ny vondrona vonjy-voina ary isorana manokana ny avy eo amin'ny état-major général mitafika Malagasy sy ny centre de perfectionnement des officiers amin'ny fandefasana ny miaramila izay atsoatsy dia hiparitaka manerana ny nosy mba efa mahazo sy mahay nyzany resaka famonjena voiny zany daholo. Ety vato no fohy be ny CPC. Manahoana ny fiainana andavanandron'izy ireo izay mifototra amin'ny fampianarana sy fahavononana mandrakariva amin'ny famonjena ny mpiarabelona satria izay tsara fiomanana tokoa dia tsy ho tambon-doza. Toy ny camp miaramila rehetra dia misy foana ny rassemblement fotoana hanomezana ny toromarika rehetra. Auga! C'est halte! Auga! Tout le monde, bonjour! Bonjour! Andro andraitsika dia jery todika kely ny zavatra vita omaly sy tamin'ny herinandro araky ny targetratsika fitsipika heripo fahombiazana nanahoana ny ezaka nataotsika mety misy tsy ampy ao dia ampiana amin'ny herinandro ity araky izay targety izay foana mba ahomby amin'ny asa atao tadio fa asa-pamonjena no ataotsika eto akoatra ny asa mamiaramila dikan'izany misy olona mila vonjy miantso atsika dia mila malaky ny fahatongavana mila hay ny asa atao amin'ny mandritra ny asa-pamonjena mila tomombana ny fahaiza-manao mila tomombana ny fitaovana rehetra ampiasaina fa tsy hoe rehefa iainga zay vao mikenikenina tsy atao mbany zavatra ny fanazarantena mila kinga sy mavitrika ny miaramila amonjy olona. Tsy tapaka ihany koa ny fanaovana atrikasa isan'andro ireo fomba atao rehefa amonjy olona. Isan'izany ny fananganana tranolay izay tsy maintsy vita ao anatiny 10 minitra monja. Misy eo amin'ny endrika maro ny asa famonjena atao ny miaramila ny CPC. Efa vonona ihany koa ireo fitaovana entina miasa amin'izany. Amin'ny mavonjovona azy izay, miatrika ny loza rehetra izy ireo, tsy neto andrenivohitra ihany fa manerana ny nosy. Tamin'ny andro ratsy teo iny ohatra dia nanome tanana nanampy tamin'ny famonjena ireo vahoaka traboina tany amin'ny faritra maro izy ireo. Ankoatra ny eto amin'ny Foibe dia manana kompania any Tomasina, Faradofay sy manakara ny CPC. Victime inconsciente. T'es prêt? On l'a prêt. Qui est prêt? Attention pour lever. Levez. Osez. Tsy nahitsika olo. Ty zany atao hoe tenue eo desety. Anaran'ity aiza le casque miaraka amin'ny kagoly. Atao le kagoly.
ilana an'ity pile ty a mba ahafahan'le banty miaina ao karazana hoe manoloana ny fantsina ny rafitry ny tafika malagasy dia everina ny famoronana unité vaovao any avaratra afovoany ary atsimo ampivelarana bebe kokoa ny corps de protection civile amaranantsika ny fanadiadina ny patrouille de sécurisation atao ny faritany miaramila voalohany ampandrina ny tany andrenivohitra sy ambanivohitra raha ny polisy ny zandary no nahazatra amin'izay na nome tanana amin'ny patrouille andro sy alina ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao laharam-pame ny fitondram-panjakana raha teo ny famerenana amin'laony ny fandripalemana ny sécurisation eto amin'ny fanotanan'Antananarivo dia mizara telo misy natao hoe circuit de patrouille ary misy natao hoe point sensible gardé ary farany dia natao hoe événement ponctuel amin'ny circuit de patrouille dia mbola mizara roa ihany koa satria misy natao hoe élément à pied ary misy ndray ny élément motorisé ny vondrona 440 eto amin'ny faritan'Antananarivo dia mandray anjara avokoa ka ho an'ny sécurisation à pied dia mandefa folo isan'andro zareo arakaraka ny faritra zay efa vita tsinjarana miaraka amin'ny faritany miaramila voalohany ny circuit de patrouille motorisé kosa ndray dia mizara telo misy ny ilany atsimo ny afovoany ary ny ilany avaratra ireo dia mandeha fiarakodia misy olona 500 miaraka aminy roa isan'isany ny fiara mikasika kosa ndray ny sécurisation na point sensible dia amin'ny faritan'Antananarivo manontolo izy ireny dia arakaraka ny degré d'urgence zany raha hoe ohatra niveau orange atsika dia inona ny patrouille alefa niveau na rouge tsika dia inona ny patrouille alefa dia niveau blanc zany tsika dia inona ny patrouille alefa tsy mandry andro tsy matory alina ireo miaramila eo anivony faritany miaramila voalohany ny patrouille de nuit no arahantsika nateo aza ny orana mikija na natanteraka ny asany hatrany ireo miaramila eto 67 hectare no misy anay amin'izao ora izao amin'ny folora sasany alina kataka ny ora ao anatin'ny patrouille tanteraka izay miaraka amin'ny tafika malagasy satria dia ao anatiny andraikitra nivony faritany miaramila voalohany ny fanaovana patrouille sy ny sécurisation urbaine ary izay hitantsika sehatra maromaro misy ny ataontsika hoe patrouille izay mandeha tongotra na ny apie misy ihany koa ny motorisé izay anisany jerentsika avokoa izy rehetra izay amin'izao alina izao ao anatiny izay efa natanterahana ny fiambenana na ny fiarovana amin'ny alina izay ireo faritra mafanana koa araka ny antso voaray no andrindrany tafika malagasy ny patrouille izay ataony lahara-pamianatrany ny toerana saripady toy ny teto amin'ny foibe ny radio televisiona malagasy sy ny tranombokim-pirenena ankoatran'ireo hafa eto amin'ity toerana ity zany misy miaramila avy amin'ny kapisaty 520 avy amin'ny insurarement 520 zay mandraikitra ny fiarovana ny radio pirenena sy ny televisiona malagasy misy anankifito amin'izy ireo koa manao ny fiandraisana ny tranombokim-pirenena ahoana ny fandraisana amin'reto sécurité civile eto mivavy reto ohatrany mahita olona anankiroa anankitelo dia inona ny raikitra rimo zany inona ny raikitra zareo rery mandraikitra ny zareo sécurité civile zany dia mandraikitra ny tomobile sy ny olona mivoaka eto mivavady fotsiny zay nao ndraikitra ny zareo zany fa ny sécurité ato anatin'ny rehetrarehetra zany dia any miaramila nahitana azy ireo ihany koa ny teny Anosy Zato ny foibe ny Jirama mandro 16 fa ny station Jirama rehetra eto Antananarivo dia ny rasy no protéger sy midéfendre an'ireo site névralgique reo zay aux ordres ny RM1 dia ity site névralgique anankiray eto mandro 16 aty dia isany aimbean'ny fiainantsika andavanandro eto Antananarivo raha sanatriny zany ka hoe misy resaka acte de sabotage dia sahirana atsika eto amin'ny resaka herinaratra sy rano fisotro ny antony dia tsotra ny courant zay avy any amin'ny zone sud mandalo any Ambohimanambola dia mankaty ny avy any amin'ny nord avy any Mandro 16 no avy any Ambodivona dia mandalo ato dia ato no mirepartir na midispatcher an'ireo herinaratra reo ampasapito 67 hectare ny premier régiment Civile zany no anisan'ny tompona ndraikitra amin'ity faritra pasapito ity Andraisoro Varado Anjanahary izay zany dia manao patrouille amin'ny andro atoandro amin'ny andro alina
dia ny amin'ny andro alina zany a mizara nakoroa izany hoe ireo mpiasa zany a izay trapidiana amin'ny andro alina zany ny tena rovana zany amin'ny asany jiolà madinidinika. Tany moramora fa tokony katona fa zany ny olona avy aminareo ny voka raha tsy manino. Ireo toerana rehetra izay tena ifanaretsahan'ny olona. Araky ny fandaminana hitantsika zany tare amin'ny centre opérationnel atao amin'ny faritany miaramila voalohana dia misy mifandrindrana natao hoe patrouille. Zany hoe zany patrouille motorisée sy mipatrouille à pied. Hitantsika tany ihany koa fa misahana mikasika ny point sensible à garder ny miaramila eto amin'ny faritany miaramila voalohany Antananarivo. Mariako aloha fa tana ville zay hitantsika zay fa ny grand tana sy ny faritany miaramila taloha na province d'Antananarivo dia mbola anjara andraikitry ny région militaire numéro 1. Zay hitantsika rehetrarehetra zay zao mbola sécurisation urbaine fa mbola misy koa ny sécurisation rurale zay any ambanivohitra mikasika amin'ny DAS sy ny DSS. Miaramila avy amin'ny vondrona 440 eto amin'ny Tanaville zany no mandray anjara ireny isak'alina. Misy fandaminana ataon'ny chef de corps, misy kosa indray alaminasa avy aty amin'ny faritany miaramila voalohany. Indray zany izy io misy motorisé, indray izy io tsisy motorisé fa arakaraky ny renseignement zay tonga aminay no andefasina le motorisé. Tsy miteny akory eto hoe tapitra na hoe tsy misy tsony tsy fandripahalemana fa kosa dia miteny be fa miena izy ary terrain manokana zany amponina indrindra ny manome renseignement. Eo koa re raha lahy police pyrénéenne sy ny gendarmerie pyrénéenne zay miara-miasa amin'ny matetika. Minisy manantena nefa zay fa ireo mponina ny manodidina dia anampy any BDB amin'ny resaka renseignement mba ahafahantsika miara-manongotra ny ratsy. Mariako eto ampamarana fa tsy andraikitry miaramila rery na gendarme rery na police pyrénéenne rery ny fandripahalemana fa iarahana amin'izao. Ankoatra ny fanaovana patrouille dia mandray andraikitra avy hatrany izy ireo rehefa misy ny tranga tsy mety toy ity accident moto ny fandona tamin'ny fiara ity. Inona nitondra ny olona naratra? Naterina misy tombona sakana tao. Aka nanao kasika aloha satsy nanao? Nanao kasika. Tokony hitandra rehefa malama ohatran'izao manjara ain'ny olona. Eo ihany koa ny fanidina ny bara aoriana ny ora vofetra amin'izany. Ankoatra ny mandeha tongotra dia misy ihany koa ny patrouille motorisée. Misy faritra anankitelo iadidian'ny région militaire numéro 1. Faritra voany misy atsika amin'izao fotoan'izao moa général. Misy fiarakodia tsy matoa-dalana anankefatra, misy ao amin'ny miaramila ao amin'ny 30 taona eo. Ivondronan'ny miaramila ao amin'ny vondrona ny R3A dia izay eo ambany vevay kokoa dia ny première G, ny première TS dia ny CAPSAT. Zay vondrona efatra zay no miaraka amin'ny salahy amin'ny élément motorisé. Ny élément motorisé reo mo général dia miara-miasa akaiky amin'ny élément à pied zay efa hitantsika miasa na amin'ny andro na amin'ny alina. Ary eo ambany fandaminana sy fibakon'ny région militaire ny fandrindrana ny asa zay andraketanay. Aloha amin'ny sasakalina dia ny ireo élément à pied dia miandraikitra eny amin'ny miany fandripahalemana eny amin'ny arena bus satria eny ny tranga ny fanendahana ny fangarona posy sy ny afizaratsy isan-karazany. Ao aorinan'ny ambiny 12 alina izahay mo général dia reo élément à pied dia miezaka miditra any anatin'ny elakeran-trano tsirairay avy na matetika misy miantso-bonjy dia mandeha misalaha miara-miasa amin'ny fokon'olona. Ary zay entina hanetanana ny vahoaka mo général mba tsy salasala iantso ireo miaramila zay mandeha an-tongotra na ihany koa mandeha amin'ny fiarakodia mba iantso raha misy ilainanay. Endrika iray mety isehoan'izany tsy fandripahalemana zay koa ny fimamoana zay misy an'ireo bara zay efa misy ny lalàna mipetraka hoe amin'ny Civile tsy maintsy midy ka efa miezaka ireo miaramila manidy sy mangataka fanajana ireo tompona bara anidy an'izany bara zany amin'ny Civile.
hitantsika amin'izany fa mifanometanana hatrany ampahomby sy ampanjakana ny fandriampahalemana eto Madagasikara ny tafika malagasy miara-miasa amin'ny gendarmerie-pirenena sy ny polisy-pirenena. Zay ny fandarantsika tamin'izao alina izao ao anatin'ny fandarana fiarovam-pirenena izay nanarahantsika ny corps de protection civile sy ny patrouille. Manaraka dia aloha hevitra hafa indray resantsika mametraka mandrapitafa mandram-peona tompo lasy tompo.